Tonga soa atao anatin'ny vaovao an-tsary atoandro ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao manolotra ny araba toko lasy toko vavy ary ampanajana no anasako anao anaraka izany fampahalalam-baovao izany. Ireo lohatenim-baovao. Aina olana tamingana ny fanoka mafisina ny fiarovana azy ao amin'ny distrika Analalava amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fanentanana ireo mponina izay tanterahany tetikasa Arfano. Nahazo moto valo ireo tompona andraikitry ny fanabeazana isaky ny Cisco izay misahana ny fanaraha-maso ny fanadina-mpanjakana ao amin'ny Draine Sofia. Voavany olona ny rano ao amin'ny hôpitaly be Ananosy be vita ny fametrahana ny forage. Iazo aniny tapany atsimony nosinitsika aty ampanombohana ny vaovao an-tsary notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny birao ny fitalevam-paritra ny rano fanadiovana sy fidiovana Anosy fotodrafitrasa naorina tamin'ny alalan'ny fiara-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny tetikasa mionjo ary vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola anisan'ny miavaka indrindra ao amin'ny renivohitry ny faritra Anosy ity fotodrafitrasa natsangana ity noho ny atsarany tonga tany an-toerana moa ny filoha ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara sy ireo délégation notariany nahitana ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ireo solombavambahoaka maromaro ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementa miaraka amin'ireo ministra vitsivitsy ny tokana izany Siely Adonis Parfait Zafimariny Elizara Zanatahiry Yannick Pierre solo tena televiziona malagasy any amin'ny faritra Anosy ino mitatitra izay vaovao izay. Mba ahafahana manamafy hatrany ny fiarovana ny fano izay karazam-biby anaty ranomasina izay amin'ny anaran'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika sy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no azahoako manapaka ty rubantia ho fanokafana ny bureau vaovao ny fitaleava-paritry ny rano fidiovana sy ny fanadiovana eto Tolagnaro ity. Anisan'ny miavaka indrindra noho ny hatsarany bureau ny fitaleava-paritry ny rano fanadiovana sy fidiovana eto anivon'ny faritra Anosy fotodrafitrasa naorina tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny mpiara-mombonantoka tetikasa mionjo izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola natsangana ny faran'ny volana desambra 2024 lasa teo. Manamarika ny fitokisan'ny banky iraisam-pirenena any Madagasikara ny fizoroan'ny fotodrafitrasa tahaka itony. Ity trano ity dia noho ny banky iraisam-pirenena mankasitraka manokana ny banky iraisam-pirenena. Zao fotoana androany zao ny amin'ny mariatsika ny fitiavantsika handroso hiasa ao anatin'ny sehatra madio mahafinaritra mba hahafahantsika mandroso makany amin'ny fanavaozana tena izy tokoa. Fitiavan-tanindrazana dia efa manakaiky ny fahaenina amby roapolo ny volana Jona dia mbola mandrisika antsika mpiasa mpanjakana indrindra ny mpiasan'ny rano ato efa hitako manao akanjo gasy dia mandrisika antsika rehetrarehetra mba hitian'io akanjotsika gasy io fa ny firenena tsy tiany mahizy azy ny firenena tsy tiany kolotsainy firenena tsy handroso velively izany. Tonga nitokana ity fotodrafitrasa ity taty an-toerana moa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny colonel Randrinirina Mikaela niaraka tamin'ireo délégation notariana manentana sady moa ny ministra tompon'andraikitra ho fikozakozana ity fotodrafitrasa ity ary koa ny ampiasana azy amin'ny fomba aradrariny ho fanompoana ny piraitanindra. Lafomba vao manodidina izay toe-karena mangaindray no anoizatsika ny vaovao an-tsary araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo no ireo tsindry mahazo ny fano dia miezaka midina ifotony ny amin'ireo fokotany ao amin'ny distrika Analalava ireo teknisiana avy amin'ny tetikasa Arfano miaraka amin'ny fitalevam-paritry ny Jono sy ny faritra manao ny fankakevitra sy mandroso vahaolana ahafahana mampitombo sy miaro io biby an-dranomasina io. Mitatitra izay vaovao izay Everaldo Erniaina.
mba ahafahana manamafy hatrany ny fiarovana ny fano izay karazam-biby anaty ranomasina izay naolany tamingana dia midina ifotony amin'ireo komina sy fokotany manamorona ny ranomasina ty amin'ny distrika ny Analalava. Ireo teknisianina amin'ny tetikasa arofano manao ny fanentanana sy ny fakahakevitra ary manolotra paikady fanohanana entina miaro ifano io. Isan'ny sitraka izany ny teto amin'ny fokotany Pasibe, komina ambanivohitra Antoniobe sy ny teto amin'ny fokotany Ambolikely, komina ambanivohitra Ambarijeby Sud. Ampahafantarina azy ireo ny mahakasika ny fano sy ny mahazava-dehibe ny fiarovana azy. Noho izy mpifindramony maro ny tsindro mahazo azy, maro ny raha mandalo amin'ny fiainany, miavitsy izy amizio ary efa ho lany taranaka. Ao ny antony fampiteny tontolo iainana, ao ny antony finanan'olo azy, ao ny antony mety fahazahoan'ny sambo maventy ireo azy. Noho izay fahavitsihany zay zany no antom-pisian'ny projet amizay hoe andao arovana ny fano mba hampitombo azy, satria ny fano dia anisan'ny singa raiky ahafantarana ny tontolo an-dranomasina io, ny fahasalaman'ny tontolo an-dranomasina. Ny toerana koa fa misy fano maro ao zany dia salama zay le tontolo an-dranomasina tsika. Manampy atsika ihany koa ny fano amin'ny fanalana sy ny fihinanana poizigny anatin'ny orokoroko. Kan'izay manampy atsika amin'le fiainana anatin'ny ranomasina zany ny fano. Tsara ny manamarika fa ny karazan'ny fano 5 amin'ny valo maneran-tany no hita ty amin'ny distrika ny Analalava na nometoky ireo mponina fa ifanometanana amin'ny fiarovana izany. Komuna telo amin'ny distrika Anampany no mivelona amin'ny Jono. Anampiana ireo mpanjono madinika ireo amin'ny fitehirizana ny vokatra dia nananganana trano fitehirizam-bokatra sy fanodinana ireo hazan-dranomasina ny fikambanana mpanjono maromaro any amin'ny tapany atsimon'ny Toliary. Tanjona ny fampivoarana ny fari-piainan'ireo mpanjono. Ambroise Joaquim no mitatitra izay vaovao izay. Mahery ny roapolo ireo tanàna kely misy ireo mpanjono madinika sy ireo mpampiasa ny ranomasina ao amin'ny kominy Tampolo, ankoatra ireo izay ao anatin'ny kominy Androipano sy Androka. Miabetsaka araka izany ireo vokatra avy eny an-dranomasina. Hanika sy mba fotsiny izany noho ny tsy fahampiany foto-drafitrasa ahafahana mamadika sy mitahiry izany. Ezaky ny fitondram-panjakana malagasy raha teo ny ho famahana olana eny fotony mba hahafahana mampiakatra sy manova ny fari-piainan'ireo mpanjono amin'ny alalan'ny ministeran'ny Jono sy toekarena manga. Ka trano fampangatsiahana izay nataony PAM sy toeram-pitehirizana vokatra miampy famadihana izany. Vokatry ny fiarahamiasa ny VVF sy ny CRS amin'ny alalan'ny tetikasa Riaky Mahavelo no nositrahan'ireo mpampiasa ranomasina eto Itampolo sy Fokotany Matangy. Ny zava-misy manko dia tsy mitovy amin'ny taloha hoe vahaolana atao fahoany tsy mifanandrifa amin'le tena problème iainan'le vahoaka. Fa ireto ezaka maro hoentina reto partenaire zay orienten'ireo fitondram-panjakana zao makany amin'ilay vahoaka sy ny tena olan'le vahoaka ary mifampihaino miara-miasa tsara anatin'izay zavatra zay ka mahavelombolo tanteraka zany io ataoko hoe ezaka goavana zay misy am'izao miaraka amin'ireo partenaire ireo satria mihaino sy misy fiantsaikany mivantana any amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro ny ezaka ataon'izy ireo. Sambo haingam-pandeha Argos 700 iray no natolotra ireo komina manamorona ny sisin-dranomasina manomboka avy ao Androka ka hatrany Saint Augustin mba ho fampiasana amin'ireo tradoza tampoka any anaty ranomasina noho ny haratsy ny toetrandro sy ireo izay mila fitsaboana maika. Raha efa nahazo izany ny tapany avaratra ao amin'ny distrikany Morombe iny. Tsy ny mpandrarama amin'ny sehatry ny fizahantany ihany no voakasika ny fanatratrarana ny tanjona amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany maharitra eto Madagasikara fa manana andraikitra lehibe amin'ny fanohanana ireo mpiantsehatra ny mpandraraha ara-bola toy ny banky. Mandray anjara amin'ny salon ITM sy IHM izay tanterahana eny amin'ny CCI Vato nanomboka omaly izy ireo izay heverina ho anisan'ireo andro manandanja amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa sy ny fampiasam-bola ilain'ny sehatry ny fizahantany. Mamsoa Hortensia Ernirina Rasoabajona mitatitra ny vaovao.
Mila famatsim-bola ny fananganana sy fanavaozana fotodrafitrasa fandraisana vahiny, ny fanatsarana ny kalitaony tolotra ary ny fampidirana ny atao arakajy mirindra amin'ny setry ny fizahatany. Ankoatra ny fanomezana fampindramam-bola dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanohanana ireo mpandraharaha ny banky sy ny sehatra arabola amin'ny alalan'ny fanomezana torohevitra, ny fanamorana ny fifanakalozana arabola ary ny fampiroboroboana ireo vahaolana nomerika. Antony fifamatorany fiara-miasa teo amin'ny orinasa Aio Alios sy ny Bread Bank ary ny Sokany Trophy nandritry ny fanokafana ofisialy ny Salon de l'ITM IHM tetỳ amin'ny CCI Vato. Miara-miasa izahay mba hanamora ny fidiran'ny matianina fizahantany amin'ny fitaovana nomerika azo antoka ary mahomby dia miaraka amin'izany izahay dia manolotra fanohanana manokana sy manome tolotra manokana. Lohahevitra maro no ifanakalozan-kevitra mandritra ity hetsika lehibe ity. Anisan'izany ny famoronana vokatra ara-pizahatany maharitra, eo koa ny fanomezan-danja ireo faritra manana harena voajanahary sy ara-kolontsaina. Farany ny fampandraisana anjara ny vondrom-piarahamonina eny fotony. Mba hatanteraka izany anefa dia ilaina ny fisiany ireo mpiara-miombona antoka arabola afaka manohana ireo tetikasa mamorona asa sy mampandroso ny toe-karena eny anivon'ny faritra tsirairay. Fa isan'ny sehatra iray afaka piroboroboana izay tontolon'ny fizahantany izay koa ny sehatry ny asa tanana tamin'ny alarobia lasa teo no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana. Ho an'ny faritra Morimani dia nisongadina ny fijerena vahaolana amahana ny olana sedrain'ireo mpanao asa tanana ao amin'ny faritra Morimani. Rakoto vao Teofile Iary Manantsoa voary ny aina. Mbola mijanona olana lehibe ampisehatra amin'ny asa tanana aty amin'ny faritry Morimani ny tsy fahitana firy intsony ny ankora fototra ampiasaina. Eo ihany koa ny tsy fahafahan'izy ireo misitraka ny ankora sasany toy ny hazo izay raran'ny fanjakana. Vahaolana amin'izany no entiny ny taleparitry ny asa tanana sy ny fizahantany a Morimani. Ramatoa Rabe Mananjara Toky nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana teto Ambositra. Efa tonga any amin'ny ministera foibe ihany ny fitarainana momba ny famahana sy ny fijerevana ny mpanao asa tanana eo amin'ny sehatra convention na hoe interdiction na commerce des espèces sauvages, zany hoe tsy afaka hoentina mandeha vokan'ny Madagasikara ireo espèces efa olany tamingana. Dia efa nampitaina ihany hoe ny mpanao asa tanana quantité ny zavatra ampiasain'izareo zany kely fa tsy tokony tena hoe jerevana amin'izay resaka interdiction izay fa jerevana ny ka ny mpanao asa tanana dia efa nampitaina any amin'ny ministera izay dia efa ankoro ny fijerevana ny vahaolana momba ny mpanao asa tanana. Eo koa ny vahaolana momba ny resaka akora fototra toy ny hazo misy rehefa misy tolobidy any amin'ny faritra hafa dia tsy voatery hoe any amin'ny faritra hafa ihany no mampiasa le izy fa afaka hoe ny aty Morimani ohatra mitady an'ilay matière première atao tolobidy ihany dia afaka alefa aty Morimani raha ohatra hoe ny aty no mitady an'ilay izy. Zay zany efa vahaolana. Mifampiankina tanteraka ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny asan'ny mpanao asa tanana ka mila arindra mba ahafahana mitady lalam-barotra. Maro ireo mpanao asa tanana eto Morimani mbola miatrika ny olana amin'ny fahazahoana akora fototra araka ny voalaza teo, indrindra ny hazo izay ankinany akamaroany asa sikotra. Izany mahatonga antsika hanamafy fa ny fanavaozana dia tsy maintsy miara-dalana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Mila mamokatra isika nefa mila mamboly ihany koa sy miaro ny harena voajanahary koa mba ahafahan'ny taranaka ho avy manohy ity asa ity. Fanamby iray hafa ny tsy fahampian-tsena ny lalam-barotra araka ny voalaza teo ihany koa miankina betsaka amin'ny mpizahatany ny fiveloman'ny mpanao asa tanana maro. Tsy maintsy ataontsika laharam-pahamehana ny fanohanana ireo mpandraharaha sy mpanakanto mampiroborobo ity sehatra ity. Ho anay eo amin'ny faritra manokana dia hiezaka izahay ary karahantsika mahita eo ihany ny fanampiana sy ny fanohanana izay handraisa ny faritra Morimani anjara. Nentina namarana ity hetsika fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana teto Ambositra izao dia anisy ny famelabelaran-kevitra momba ny asa tanana sy ny sehatry ny fizahantany.
Lafomba manodidina ny fahamahana ny olan'ny herinaratra no izantsika ny vaovao an-tsary amin'izao ataontra izao. Nahazo groupe 250 kW ray vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana ny commune Ambonivohitra Amboasary Atsimo entina ampihenana ny délestage any an-toerana Jean Baptiste. 70 isanjato ny mponina aty amin'ny komina urbaine ny Amboasary Atsimo dia saika miankina amin'ny herinaratra avokoa ny fivelomany. Nisedra olana nefa ny vahoaka aty an-toerana satria dia nisy foana ny délestage nandritra ny fotoana maro. Efa nisy moa ny antsoavo nataon'ireo solombavambahoaka vafidy aty amin'ny distrikany Amboasary Atsimo any amin'ny mpitondra fanjakana mahakasika izany. Ankehitriny vova izany olana izany ary efa tonga aty an-toerana ilay grupy 250 kW ka teto dia nisaotra fitondram-panjakana ny solombavambahoaka manoloana izao fahatongavany grupy izao satria dia ho afa-pasahiranana tanteraka ny vahoaka aty an-toerana. Ya tsy haigny tsy saotra ny fitondram-panjakana moa zany satria dia tonga soamantsara eto Amboasary Atsimo ny groupe vaovao 250 kW zay nangatahany ny vahoaka. Ny vahoaka manko zany nangataka anazy ny vahoaka ny distrikty Amboasary Atsimo noho ny zay délestage zay matety pitranga aty an-toerana zay. Raha ny zava-misy moa zany dia amin'izao fotoana zao dia inoagna fa hiala amin'izay zany amin'ny resaka délestage ny ato amin'ny jirama eo amin'ny resaka ataontsika hoe resaka teknika fa eo amin'ny ekonomika moa zany dia igny moa zany mbola zavatra hafa ndraiky zany igny. Nahatonga le fangatahana moa zany dia nohon'le groupe anankiray miasa satria raha tena tokony izy dia tokony hoe groupe anankiroa zany miasa agnatin'le district anankiray dia izao moa zany nahazo fagnampiny kanefa mitovy amin'ny ray ihany satria le anankiray taloha ataontsika hoe efa ataontsika fa antitsantsy zay efa matetiky efa tsy dia azo an-tena igny. Na dia efa nisy ihany aza izao fahazahoana grupy iray vaovao izao dia mbola nanamafy hatrany ny hanampiana iray izany indray solombavambahoaka aty an-toerana mba tsy hisian'ny délestage tanteraka toy ny any amin'ny faritra hafa. Voavay ihany koa ny olan'ny herinaratra ny Jirama any amin'ny distrikana Antanambaomanapotsy tonga ny an-toerana ny groupe vaovao manana tanjaka 125 kVA avy tamin'ny fitondram-panjakana Vololony aina. Dimy andro tsy nisy herinaratra vokatry ny fahasimbany ity milina iray anitokana namatsy herinaratra teto amin'ny Jirama Antanambaomanapotsy. Ankehitriny vova tanteraka ny olan'ny mpanjifa vita ny milina iray simba ary tonga ihany koa ity ka noraisiny reto tompona ndraiky mpanjakana teto ity milina iray vaovao manana tanjaka 520 kVA. Nangataka hoe tsy manana groupe secours zay manampo mangataka hoe aide de marche mba hampitomboana. Rehefa tonga le fizaran'le mondial am'le baolina dia izy hitantsika tonga io. Ka eto atsika mpanjifa sambea mampiditra ziro fa ampy dia ampy ny ziro zaraina amintsika isaka tokantrano. Ny taona 2024 no niorenan'ny Jima 420 taona aty aorina 27 no mpanjifany Jirama Antanambaomanapotsy raha arivo ny tokony hotratrariny etsy ankilany tsy ampy ihany koa ny vesatra tokony hoentiny ireto milina ireto indrindra ny amin'ny alina. Afaka fasarana aloha ny blakoty na ny délestage eto ny vahoaka Antanambaomanapotsy fa ny asoavo fosiny dia manomboka amin'ny fankarany heure de marche dia tokony ampiasa ny zavatra matanjatanjaka zany ny vahoaka satria antony mpanjifa zany satria ny groupe sika dia nisany matanjaka dia matanjaka ny mpanjifa zany mba ampiasa zavatra matanjatanjaka zany amin'ny alina. Nitondran'izy ireo fanazavana ny makasika ny branchement mora izay sitraka amin'izany ny mponina. Ko sombavambahoaka misy mitondra branchement mora zany dia efa tonga eto an-toerana zany branchement mora zany jerena aloha zegny marefa ary tokantrano amin'le branchement mora. Iankina ny fiainam-bahoaka ny jiro. Fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana mijery akaiky ny distrikty Antanambaomanapotsy. Vita famandroso Antanambaomanapotsy ary rarena mba hitozany asa fampandrosoana zany. Tena ilaina tokoa ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny olomboteny sy ny olo voafidy satria ny fampandrosoana dia tsy vitan'olona reny. Tombanana tafakatra 40 ora ny andehanan'ny herinaratra raha 40 ora izany tato ato.
ivadika lafomavao manodidina ny fanabeazana sy ny fampiofanana teknika isika no tolorana ireo motovalo avy amin'ny fitora-panjakana ireo mpanabe eo anivon'ny sampandrara mpanaramaso ny fanadina-panjakana na ny service d'inspection et d'encadrement pédagogique eny anivon'ny Sisiko tsirairay ao amin'ny Draine Sofia Anishara Miarambelo Roland Rasoul Mandimby. Ho fanafainganana ny asa sy fanatsarana trano ny tontolo ny fanabeazana dia nisitraka moto miisa 8 avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ny Draine Sofia ka ireo mpanabe eo anivon'ny Sampandrara mpanaramaso ny fanadinana ara-panjakana na service d'inspection et d'encadrement pédagogique dia ny SIEP isan'ny Sisiko fito ato Sofiano no tolorana ireo moto ireo. Iandrandra vokatra tsara amin'izao fahazahoana fitaovana izao ny talepatry fanabeazam-pirenena ato Sofia. Agnisan'ny fototra iorenan'ny fahaiza-manao ny mpampianatra ny fahavitana encadrement ka manoloana izao fahazahoana fitaovana izao matoky sy manantena zahay fa hiakatra ny taux d'encadrement ato agnatin'ny Draine Sofia zay koa moa ny tanjona zany hoe azo toromarika ireo mpampianatra hoentiny agnatsara ny tetika sy paika hoentiny mampianatra. Akatoka ny fanadinana ara-panjakana isika amin'izao izay ny CPE no akaiky indrindra ka hiasa avy hatrany ireo fitaovana ireo ary maneho ny fahavononana ny tompony andraikitra. Na tsy nisy fitaovana nandeha hongotro zahay niasa vitanay manao encadrement amin'ny tany lavitra samy miezaka zany zay ake matokisa rehefa fitora-panjakana moa vognogny zahay ho tsara ny résultat ary hitombo ny isan'ny mpampianatra vita encadrement pédagogique. Tsy aivina moa fa raha ny tety androm-panadinana dia ny 20 volana Jona izao ny fanadinana CPE ary ny 9 Jolay hatramin'ny 7 Jolay ny BEPC raha 20 Jolay hatramin'ny 13 volana Jolay kosa ny baccalauréat ho an'ity taom-pianarana 2024 2024 ity. Vita ny fanontana ireo laza adina CPE ho an'ny Sisiko Anantsohiza. CPE zay araka ny nahitantsika tao anatin'ny fanadadiana teo dia ho tanterahana ny talata faha 9 ny volana Jona 2024 ho avy izao. Nanomboka ny alatsinainy teo izany fanontana ny laza adina izany ary naharitra 3 andro raha ity fanadadiana hoentin'ny Pierre Taratsara sy Anishara Miarambelo ity. Fepetra maro no tsy maintsy hajaina amin'ny fanontanany laza adina ho an'ny fanadinana ara-panjakana toy ny tsy fahazahoana mampiasa finday ho an'ireo mpikirakira izany. Ho an'ny fanadinana CPE dia efa amperinasa ireo mpanabe manatanteraka ny asa izay hampy fitaovana sy hampanajana ireo lamina misy. Misy ny sécurité atao aminay, misy ny tandro filaminana, misy koa zany ny resaka hoe telefona tena strictement interdit ampidirinao dia olona voafetra zany miditra ao koa. Izay zany lamina nataonay momba ny mahasaropady azy. Ny toerana moa zany dia arondralan'ny firenena any zany ny toerana ametrahanay azy. Isan'andro zany mitelinay azy. Ao anatin'ny 3 andro ny asa ka manaramaso izay mba isian'ny fanarahan-dalàna ny ekipa avy any amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay midina ty fotony. Dia nametraka ny toromarika rehetrarehetra mba ahafahana manatanteraka an'izany fanadinam-panjakana zany. Dia ny manaramaso moa zany ny andraikitrinay eto dia mijery hoe atraiza aloha midinga lefa vita hatramin'izao dia fa izy moa zany araka ny tegnan'izay lefa vita efa nandeha teny reny préliminaire manao ny enveloppe zao dia hiditra amin'ny impression des sujets dia rehefa tonga ny session moa zany anatin'izay rehetra zay dia miany koa zay mandra-pivoaka ny valiny. Marina moa fa mahatratra 770 ny mpiadina izay hitsinjara amin'ny foibe mpanadinana 320 ao anatin'ny zapo 340 mandrafitra ny Sisiko Anantsohiza. Nahazo toana raha-pitaovana avy amin'ny fandarana sa progrès ny CFP any Manja tonga tany an-toerana ny mpandrindra isa-paritra ny Menabe sy Melaky nanolotra izany fampitaovana izany raha ity fanadadiana hoentin'ny Jules Randriambololiniaina sy Régie Ramanandraibe ity. Ho fanamorana ny fandraisana ireo tanora miofana no sady ho fanapinina ny foibe fiofanana sy fampianarana ara-teknika na ny CFP eto Manja
amin'izao fitohizan'ny fiarah-miasa eo amin'ny progrès izao dia tonga taty an-toerana nanolotra kojakoja ilaina ho amin'ny fampandehanan-draharaha sy ny fampianarana ho azy ireo ny mpandrindra iresaparitra Melaky sy Menabe ho an'ilay fandaharana manamafy ny fandrarana maharitra sy manoanareo tanora ambanivohitra hiditra eo amin'ny sehitry ny asa na ilay atao hoe progrès. So fanolorana fitaovana hoentina atao hoe anamafisana ny fampiodinana ny fampandehanan-draharaha atao amin'ny CFP manja izao moa dia tanterahany fandaharana asa progrès mba atao hoe hanomezana lanja ny centre de formation professionnelle manja satria everina handray tanora ny CFP manja zany handray tanora iofana ho mpandraharaha tsy ho atsy dia anisan'ny novidiana zany ny centre satria manana ny fotodrafitrasa efa ampiandraisana izay fampiofanana ho avy izay. Velom-pisaorana noho izao hetsika izao ny avy eo amin'ny fitalevaparitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa tamin'ny alalana solitenany aty amin'ny distrikany Manja. Lafim-baovao ara-pahasalamana nanatanteraka Fevrier nanaovana fampitam-baovao sy fanentanana an'ireo lehiben'ny fokontany ao anatin'ny komuna Ambonivohitra Manja ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny tobim-pahasalamana fototra faharoa tanjona ny anaovan'izy ireo hetsika fampahafantarana ny mponina anantona tobim-pahasalamana satria maimaim-poana ny fitsaboana Jules ny Ambololon'ny Aina Régis Ramanandray Beatrany no mitatitra izay vaovao izay. Maimaim-poana avokoa manomboka izao ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy bevoka sy ireo zatovo latsaky ny 20 taona marary ary ireo vehivavy teraka eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra ato anatin'ny distrikany Manja. Hetsika tafiditra ao anatin'ny tetikasam-panjakana ho fiahinan'ny maha-olona ka ho fanatanterahana izany dia nisy ny fivoriana fampitam-baovao na raim-panentanana natao tamin'ireo lehiben'ny fokontany notarian'ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny tobim-pahasalamana fototra eto Manjaville. Ny service misy rehetrarehetra misy ao amin'ny CSB zany dia voakasika an'izay capitation zay ho an'ireo sarangan'olona voakasika nytiky fisitrana fiahina ara-pahasalamana maimaim-poana tiky ka anentanana antsika vahoaka rehetrarehetra zany mba tsy salasala hanantona ny CSB fa misy an'izay fisitrana fiahina ara-pahasalamana maimaim-poana na capitation zay ao amin'ny CSB ka ny fanafody ny rehetrarehetra mahakasika ny fahasalamana ao ka misy ao amin'ny CSB amin'ny ora isokafan'ny CSB irery hany dia ho sitrahinao maimaim-poana zay raha ohatra ka misy ao amin'ny CSB dia ny rarina moa zany ny zavatra rehetrarehetra izay lany marary mahakasika ny fahasalamana na tsy farary ary fa ny ataontsika hoe tsy sitraka ny tolotra ao amin'ny CSB dia ho hita ao amin'ny CSB avy ka ho sitrahany maimaim-poana izay tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana mahakasika an'izay capitation na fiahina ara-pahasalamana isam-batan'olona izay. Naneho ny fahavononany ao amin'ny fiarah-miasa hanamorana ny fahazahoan'ny vahoaka izao tolotra izao ny ben'ny tanàna sy ireo lehiben'ny fokontany tonga nanatrika ity fivoriana ity avy amin'ny fokontany eto amin'ny komina Ambonivohitra Manja. Ijana amin'izay lafim-baovao mandidina ny fahasalamana izay antsika efa taonany maro no nijaly rano ireo mpiasan'ny fahasalamana ny mpitondra marary ary ireo marary manao fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be ny Nosbe ankehitriny nanamboarana lava-drano ny hôpitaly na forage ary entina mahana izay olan'ny rano izay fiara-miasan'ny ben'ny tanàna ny komuna Ambonivohitra Nosbe sy ny groupe Talomisa no nahavitana izany forage izany Randrenirina Bien-Aimé. Efa antaonany maro ireo mpiasan'ny fahasalamana, mpitondra marary sy ireo marary manao fitsaboana ato amin'ny hôpitaly be Nosbe misedra olona mikasiky ny dialy rano aty an-toerana. Ankehitriny nisy fanaovana lava-drano na forage nentina mahana izany. Tegna ravoravo ilay vahoaka ary surtout za olona eto zao io anisan'ny personnel miasa amin'ny hôpitaly be ity ato ke isorona alohany monsieur le maire amin'ilay projet natao an'izay fa afa-jaly manomboka izao ilay vahoaka tsy ho ela be installé raha rehetrarehetra momba ity ny fandehanany rano ity tsy jaly eky manomboka izao mpiasan'ny hôpitaly be ny marary aty amin'ny hôpitaly be. Tontosa izao fanaovana forage izao noho ny fiarah-miasan'ny ben'ny tanàna ny komina Ambonivohitra Nosbe Aliabodo sy groupe Talomisy. Groupe Talomisy dia magnano forage ity ataoko fa zava-dehibe ho an'ny tanànatsika ity indrindra ny ao amin'ny hôpitaly misy rano madio amin'ny 65 mètres de profondeur
sisa atahorana zegny qualité rano zay bakeo misy petraka ao pompy amboarigny tagny koa namboarana réservoir agnaby ankoatra ny fanaovana forazy tato amin'ny hôpitaly be dia misy ihany koa toerana maromaro aty Nosy-Be hetreretiny be ny tanàna hanaovana izany agnisan'izegny ao amin'ny lycée mixte Bazary be Antragno Manoigny ery amin'ny Courdiel tsara ho marina fa efa vita fitsiriana na etidy avokoa ireo toerana rehetra ireo. Lafomba vahoafa tanteraka sy mpanatsarana ireo lalana simba ao an-tampon-tanàna ny Tomasina, asa izay tafiditra amin'ny fanarenana ny tanàna izay iarahana amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miambin'antoka ary ny commune Ambonivohitra. Romualda Rakotoarmanana. Miroso ny asa fanarenana sy fanamboarana ireo lalana be mpampiasa nefa manahirana amponina eto an-tampon-tanàna ny Tomasina. Isan'izany ny route du Voloina eo Tanamakoho izay nahitana fahasimbana matetika hany ka miteraka fitohanana. Niraisin'ny commune ho lara-pamena ny fanarenana izany ka atao beton mba hampateza azy. Eto za dia misaotra ny filohan'ny fanavozan'ny Republika Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael amin'ny fanampinan'ny Tomasina ary agnisan'izany ny fametrahana ny unité de coordination izay taritin'ny général Ramasy. Izy dia manampy ny commune urbaine Tomasina amin'ny nahitana ny ciment izay ho ampiasaina eto amin'izao fotoana izao io. Ny commune urbaine no magnamboatra ny lalagna, ny mpiara-miambin'antoka maromaro no miara-misalaha amin'ny fanomezana ny gravion sy ny fasika ary ny fitaovana izay hitantsika rehetra ireo. Ny tanjona moa zany dia ny fagnamboarana ny lalagna ratsy jiaby eto Tomasina fa magnano ratsy mora fa amboarana tsikelikely marina fa maro ny fitarainana hoe ariko amboarana fa magnamety oky zay fa raha tsy misy ny fanelingelenana dia ho vitantsika malaky ireo lalagna simba eto tampon-tanàna ny Tomasina. Efa maro ireo lalana sina fanarenana eto Tomasina Ambonivohitra toy ny eny gare routière FJKM Betela, Bazary kely sy ny manodidina. Teraka fakakevitra isaparitra ny seny amin'izao fotoana izao mba hisiany sehatra hifanankalozakevitra amin'ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana ahafahana mandrafitra ny lisy mpifidianana irosoana makany amin'ny fifidianana indray rahantsika miaraka izay vaovao izay. Nizara roa mazava tsara ny fandaharam-potoanan'ny ramatoa filoha lefitry ny seny taty amin'ny renivohiparitra Menabe teto Morondava. Tampany maraina ny haonany tamin'ireo ratsamangaika ny seny aty amin'ny faritra Menabe izay nanomezany toromarika sy nanantitra anterany ny fitsipika mifehy ny fifidianana. Ny tapany tolakandro kosa nanaovany fifanankalozakevitra niarahana tamin'ireo mpanao politika, ny firaisamon'ny pirenena, ny mpanao gazety, ny lonaka ray aman-dreny an-tanà ary ny olo-pirenena tsotra. Tsy nisy fehi-kevitra notapahina fa ny sosikevitra avy amin'ny mpandray anjara no noraisina hanatsarana ny fiasa. Aina hitondran'ny seny fomba fiasa dia lalatsaina telo, izany hoe ny voalohany aloha dia manatanteraka ny asana izy ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka, manara-dalàna daholo ary io ny voalohany. Ny faharoa ny fangarahana amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, ohatra ny hoe ny sehatra ifampidiniana ity fotony dia ho ataonay maromaro miantona zany, isy maromaro zany io sehatra ifampidiniana tahaka an'io dia ifandraisana anjarany rehetra sy ny fampandraisana anjarany rehetra. Any amin'ireo fampandraisana anjarany rehetra no mety hampiavaka ny ity seny ity satria hoe zahanay ny olo-pirenena tsirairay avy zany samy andray ny andraikiny, satria ny fifidianana dia tsy raha seny irery fa raha tsika rehetrarehetra, raha ny olo-pirenena tsirairay, raha ny tompona andraikitra mpanjakana rehetra ny fifidianana, raha ny mpanao politika, raha ny fiarahamonim-pirenena, satria araka ny lalàna dia manana zo anara-maso feno ny lisitra mpifidy izy eny anivon'ny fokontany izay misy azy. Manodidina ny 50 no tonga nanatrika ity sehatra ifampidiniana maharitra ity ary naharitra adiny 3 ny fifanankalozana. Tanjona ny hazahoana lisitra ny mpifidy madio, feno ary marina. Eo ihany koa ny fisoratana anarana eny ambom-pionana, izany hoe ny tsena, ny orinasa, makeny amin'ny orinasa
ireo tompona andraikitra ireo maka an'le anaran'le olona zay tsy tratra tany an-trano no tsy afaka mandeha any fokotany makeny amin'ny toerana rehetra zay fifamorian'ny vahoaka izy eo ihany koa ny préinscription zay afaka atao amin'ny alalan'ny internet dia eo ihany koa ny fakanan'le primata zany hoe ireo zay manana karapanondrom-pirenena vaovao dia tonga dia misoratra anarana d'office ao anatin'izany lisitra mpifidy. Natateraka sehatra ifafanakaloza-kevitra maharitra iomanana amin'ny fanaovana manontolo ny lisy mpifidianana na ny refonde totale de la liste de électorale hoentina miasa amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy izao irosoana amin'ny repoblika fahadimy ny anivon'ny seni ankehitriny. Tontosany alatsinainy teo moa tetsy amin'ny lapan'ny faritra Tsinanana izany ho an'ny Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa ka tonga teto toerana moa ny anivon'ny mpampakateny voalohany ny seni Foibe no sady koatsa ny faritra Tsinanana sy Analanjirofo ary Ambatsoa Ramatoa Antitra Rakoto Arsoa ny ananana lisy mpifidianana azo antoka madio sy mangarahara ary ekeny rehetra moa no tanjon'ny seni. Ao anatin'ny dingana fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy ny seni amin'izao fotoana izao ary tafiditra ao anatin'izay izao dinika fifanakaloza-kevitra maharitra hoentina hanatsarana ny fomba handrafetana an'izay lisitry ny mpifidy sy ny registre national ny lisy mpifidianana izay dinika ifanakaloza-kevitra anaty hamboaboasana hanasongadinana ireo olana izay nisy hatramin'izay tamin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana ka nahabe fitarainana ny firenena. Ny tanjona dia mba isiany ny lisy mpifidianana madio mangarahara ekeny rehetra isiany fitokisana ahafahana mirosa amin'ny fifidianana eto amin'ny tanin'ny repoblikan'i Madagasikara satria ny antoka voalohany isiany fifidianana ekeny rehetra dia ny fanantona lisitra madio ahafahantsika miroso amin'ny fifidianana mahatongavana amin'ny repoblika fahadimy. Ireo hevitra sy sosikevitra azo eto moa dia entina hanatsarana ny fomba fiasa amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy sy ny registre ny karaha-mpifidianana nasional. Nandray anjara moa ireo ampanao politika sy fiarahamonim-pirenena ary ireo olobe misy Toamasina izay nomena sehatra malalaka nanazava ny fahitany sy ny olana nisy teo amin'ny lisy mpifidianana teo aloha ary dia nanolotra sosikevitra natsarana izany. Sehatra ifampidiniana maharitra anjaran'ny Fenerivo ny androany taorian'ny ilay fikonando savananando izay natao tao Antananarivo dia nidina aty fotony nitondra ny fanazavana ny bureau maharitra ny seni rehetra nampahafantaran'izy ireo ny mpisehatra mahakasika ny fifidianana izay nahitana ny mpanao politika, ny mpanao gazety, ny fiarahamonim-pirenena, ny olombe toy ny tangalamena sy ny lehibe ny fokontany hatramin'ny mpitondra fiangonana. Jinika fifanankalozan-kevitra momba ny olana rehetra nitranga tamin'ny fifidianana izay notanteraina teto Madagasikara izay notantany ny senimo no natao tamin'ny atrikasa ity. Izy ity izay natao mba hitondrasana vahaolana. Tanjona lehibe amin'izao dia ananana lisitra tokana madio mangarahara azo antoka ary ekeny rehetra ahafahana manana fifidianana madio ekeny rehetra. Tsy manan-kerintsony ny lisitry ny mpifidy sy ny registre mpifidianana teo aloha fa ny fanavaozana lisy mpifidianana vaovao izao no hiatrehana ny fifidianana izay ho tanteraina eto Madagasikara andehanana amin'ny repoblika fahadimy. Ao anatin'ny dingana fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy sy ny registre mpifidianana nasionaly ny seni amin'izao fotoana izao araka ny voafaritry ny lalàna izay nanakina ny fitondram-panjakana fa ny seni no manatanteraka n'izay asa fanavaozana ny lisitry ny mpifidy izay. Mialohan'ny anaovana izay dingana izay nefa dia ilaina ny mahafantatra ity fotony ireo olana no sedraina nandritra ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy hatramin'izay dia manao an'izay zahay ahafahana tena mamakafaka tanteraka ireo olana ny sedraina sy ahafahana ihany koa hitondran'ireo olona ny sosikevitra hoentina hanatsarana ny fandrafetana nyity lisitry ny mpifidy ity. Takela pisoratana anaran'ny mpifidy 7 tapitrisa no iezahany seni aparitaka amin'ny fanatotosana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy. Taorian'ny tao Toamasina dia teto Fenerivo Tsinanana ary Mahanoro no anatenterahana ny fifampidiniana maritra fa hotohizana any Soaneran'ny Vongo sy Vatomano kosa ny fionana amin'ny rasa mangaika.
Mba hananana commune Tsaratatana dia nomena fiofanana mandritra ny 3 andro tany Maroantsetra ireo ben'ny tanàna rehetra anatin'ny distrika 2 mandrafitra ny faritra Ambatosoa. Boniface Ramelson. Fanamafisana traikefa ho an'ireo ben'ny tanàna rehetra mandrafitra ny faritra Ambatosoa makasika ny fomba fitantanana ny commune amin'ny ankapobeny na ambanivohitra na andrenivohitra. Anatin'izany ny fanetsehana ireo loharanokarena sy loharanombola rehetra tokony sotrahin'ny commune, ny fitantanana amin'ny ankapobeny na ny administration, ny toetra tokony anana ny ben'ny tanàna eny anivon'ny fiarahamonina misy azy izay ahitana teboka maromaro. Maromaro ny tematika izay fandimby ao anatin'izay 3 andro izay ahitantsika ny hoe takitaky ny ahoana ny fananganana raha ohatra mbola tsy manana zany hoe SLC na le rafitra ifotony fikaonandoha, takitaky ny ahoana ny fananganana ny drafitra sa fampandrosoana ny commune na ny PDLI. Eo ihany koa ny resaka hoe fanambola ketra isan-karazany eny anivon'ny commune eny tsy adino anatin'izay ihany koa ireo lamina sy rindra rehetra mahakasika ny fomba fitantanana ny passation des marchés publics eny anivon'ny commune eny mba ahafahana manao an'izay fanarahana lana zay. Tanjona ny hananana commune tsara tantana tsy hijera fa tsy ny tombontsy hoe iraisany olom-pirenena rehetra sy ampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fampandrosoana. Mpampiofana maromaro avy amin'ny ministera samihafa no nanome traikefa ireto ben'ny tanàna ireto nandritra ny 3 andro. Ao ny avy amin'ny ministera ny atatany sy ny fizaram-pahefana, ny fanajerena ny tany sy ny rarantany, ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny avy amin'ny fiadidian'ny repoblika ny fanavoazana ny Madagasikara ka ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny tetikasa PIC 3 izay toanany banky iraisam-pirenena volamo no mahatanteraka ity fiofanana ity. Komity mpanatanteraka ny dina 470 no indray nahazo fiofanana momba ny fampiarana ny dina Malainkialatra tany amin'ny distrika ny Mandritsara ny arahana tamin'ny fitsarana mbaratonga voalohany izany fampiofanana avy amin'ny tetikasa lantsa tantan'ny ONG Manavotro. Everaldo Ernaina. Ny sitraka fiofanana ireo KMD na ireo komity mpanatanteraka ny dina Malainkialatra tato anatin'ny distrika ny Mandritsara izay navondrona tamin'ireo commune 3 dia anatin'izany ny taon'ny Tsirabe centre, taon'ny commune ambanivohitra Maritandrano ho an'ny tapany atsimo ary ho an'ny tapany andrefana dia tao amin'ny commune Andohajango izay niarahana tamin'ireo anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany eto Mandritsara. Tanjona ny ahafahana mampiatra io dina io mba hitondra fandriam-pahalemana maharitra ho an'ny faritra. Tompo marika tamin'izany ny avy amin'ny tetikasa lanja izay tantaniny ONG Manavitra. Fagnamafisana fahaiza manaon'ireo mpikambagna ao agnatin'ny dina reo mba hahalala inona zavatra tokony atao, inona zavatra tsy tokony atao amin'ny fampiarana izany boky ny dina Malainkialatra izany. Ka ny fampiofanana dia zareo avy amin'ny fitsarana no mitarika anazy fa ifagnampihana ireo manampahefana tonga aty kosa ny fagnazavana ary tsara ho marihina agnatin'ireo zone anankitelo reo dia magnodidigny eo amin'ny 470 eo ny isan'ireo komitin'ny dina nahazo tombotsoa tamin'io fampiofanana io. Io tetikasa lanja io zany dia tetikasa izay vatsiny tahirim-bola firenena ny firenena mikambagna ho an'ny fandriam-pahaleman'ny vola zay eo ambiany fiahian'ny ministerany fitsarana. Velom-panantenana arak'izany ny mponina manoloana izao fampiofanana izao fa manomboka hitambokany ny fampiarana izany dina izany. Ka efa nampiatra ny dina zany izay ato amin'ny commune ambanivohitra Maritandrano. Vokany zany dia mandry fahalemana amin'ny ankapobeny sy tony tetaloha antsony ny ato Maritandrano. Afaran'izao zany misy manantegna zafa dia mahay hipetraka zany ny fandriam-pahalemana satria raha ohatra mbola misy zavatra tsy mety kely ataon'ireo komity dina teo dia mety tegna hoe tafipetraka tsara zay fahaiza manao zao tetikasa lanja velom-pisaorana zahay. Namafisin'ny préfet d'Antsoy fa ny dina Malainkialatra no dina tokana manan-kery ampiasaina atao amin'ny faritra Sofia izay fanazahoana fankatoavana amin'ny fitsarana. Ho tohizana amin'ny distrika hafa moa izao fampiofanana ireto komity mpanatanteraka ny dina ireto.
Favaova ny mandry tsara trany tokantrano manodidina ny 300 teo eo no nisitraka ny fahazoana sainam-pirenena maimampona avy tamin'ny fivazaha na ny fikambanany vadiny zandary nandritra ny hetsika fanentanana sy fizarana sainam-pirenena malagasy nataon'ireo fivazaha avy amin'ny vorontom-paritry ny zandarmaria-pirenena mandry tsara. Georges Arson, Randrena Solidarné no mitatitra izay vaovao izay. Mahatsaro tompona ndraikitra sy manana didy amin'ny fanampina ny mpiarabelona amin'izao ankatroka ny fankalazana ny fetim-pirenena zao ny fikamana ny vadiny zandary na ny fivazaha aty amin'ny vorontom-paritry ny zandarmaria-pirenena mandry tsara. Manoloana zany indrindra dia nanao hetsika fizarana sainam-pirenena maimaim-pona ireto vadiny zandary ireto mba ahafahany mponina maro misitraka izany. Amin'izao ankatoky ny fankalazana ny faha-enam-bienipolo taona ny foloalindasy ny nazoantsika ny fahaleovantena izao izay fivazaha eto amin'ny eto Mandritsara dia manao hetsika fizarana saina mariky ny firaisan-kina sy ny fitiavan-tanindrazana ary indrindra tafiditra ao anatin'ny filamatsay dia ny fivazaha miara-mientana amin'ny vahoaka koa manentana antsika tsirairay na ny tokantrano na ny toeram-piasana mba samy hanangana ny sainam-pirenena malagasy ho mariky izany fitiavan-tanindrazana izany. Dia eto dia manara-roatra ny monsieur le député izay nanolotra fitaovanao anay nafanay manatanteraka izao etika izao. Tonga amin'ny fotoana tena ilana azy izao hetsika fanampina ataon'ny vadiny zandary izao. Sotra fivazaha eto Mandritsara na vadiny zandary mety Mandritsara na omesana izay ary mamaly filanganay zay efa sakeritreritra ividy tonga zareo zara saigny maivavaka misotra betsaka zay mankasitrika tompoko ary ampiasainay eto amin'ny bureaunay eto saigny to eto. Natao indrindra zao hetsika izao mba ahafahana manampy sy manentana ny olom-pirenena amin'ny fananganana sainam-pirenena malagasy amin'izao fahatongavany fetim-pirenena izao ka sainam-pirenena manodidina 300 eo no nozarainy ireto fikambanany vadiny zandary ireto. Vaovao avy any Toalaniaro miteraka savorovoro ao amin'ny Fokotany Saint-Luce ao amin'ny commune Mahatalaky distrikan'ny Toalaniaro ny famefeny mpandrara iray any an-toerana ny lalana tany izay toerana fanaovana fisoronana eo amin'ny izany tanàna izany. Emilien Geneviève. Aza ara-tantara sy ara-toekarena no fisian'ireo azan-dranomasina toy ny oramena na langouste. Eo ihany koa ny sehatry ny fizahantany no ny fanana ny tora-pasika madio sy mahafinaritra ny Fokotany Saint-Luce ao anatin'ny commune Mahatalaky ato anatin'ny distrikany Toalaniaro. Misedra olana ireo mponina ao amin'ny ankehitriny. Misy madamo miseho manambola eto zay manefefy ny toerana fivelomanay amin'ny ary lalandrazanay. Marinay tona fa any marizaly nefa le toerana tsy atarainy dadabenay kanefa kosa sy nisy fiatraikany aminay laha tam'izay hahatreto. Fa raha misy nahadenty madamo tika eto afara dia fempina ny lala zay andehananay magnambory ndraiky nasiany WC tondohanay ny fisorognan-drazanay vinala miady sy azonay ny fisoroa ny momba ny ranomasinay sy mahakatra magnamboa ny lakanay raha sy ny riaky tonga dia simba ny lakanay rehavaka zay sanambola dia nanay lakasanay. Ny taninay dia misy naka ny arabe zay arabe ndrazanay laha tam'izay agnatiana ny mponina agnatiany vahiny ny endriky ny taninay. Eto izahay dia manambara aminareo mpitondra fanjakana maefa rehetra fa voaisakisaky ny razanay ny raza fisoromanay nanasia trano fivoahana. Nateny fotony dia ny tanàna nijery ny zavamisy sy hijery vahaolana mifandraika amin'izany amara mandreny azy. Misy lalandrazana zany izy mandalo amin'le tokotany tonga eto zahay misy maso am'izao tareny zavatra zao hitanay aloha izy ty fa voafefy ny faritra zay azony le tompony ina ho amin'ny zavatra tena sy fifanarahana eto metaka mazava le ramose talen'le sekoly nanapitra taratasy tany aminay fa ity lalana ty ihany izy voalohany io angatainay ho sokafana handeha satria efa lalandrazana hatramin'izay zay zany nilazainy teo. Dia faharoa manaraka an'izay io misy WC aorina amin'ny toerana zay anaovanay fisorogna io angatainay
fa raha zay izy ny voavaha zay sy miady amin'le faritra na toerana zay nanaovany bornage fahitana azy zany mila mifandamina irariana ny isian'ny maromaritra iraisany roatota mba iverena ny hasy ny tanàna sy ho fampandehanana an'ireo asa fivelomana andavanandro. Atao reny tranga fanankanan-dalana atao amin'ny commune ambanivohitra Ambohimahavelona ao amin'ny distrikany Toly Arafaharoa izay nahafatesana olona iray dia mangataka ny fitondra-mazakana ireo fianakaviana ny Arambona mba hanafainganana ny fanadihadiana hatratrarana ireo olon-dratsy. Farel Asinemiry sy Ely Londerno. Romralay mianaka no notafiana andianjolahy mirongo fitaovam-piadiana teo Antsaka Baziva raha nihazo any commune Manorifify ividy omby. Namoy ny ainy vokatry izany ny zanany lahy raha naratra mafy kosa ny ray mpianakaviana ny marainy ny alatsinainy voalohany volana Jiona 2024 lasa teo. Voalaza fa lasan'ireo olon-dratsy ihany koa ny vola mahery ny entapitrisa teny amin'izy ireo. Atao tanàna Antsaka Baziva zahay ny sakanany dahalo. Zavetsary sarona androzam-basy aho. Basy iny ny fanotonanay dia nipoaka andabosiko teo le canon raiky zany nilitsatiko atiko dia nifirindrozy dia lasa niady eo zahay dia zanako amizay raiky hitako avy Antsinana nitifitsy azy dia tonga any ny vola zay tapela-tananay mandeha moto zahay voasakany izay mpanao loza reo. Olona iray no voasambitry ny mpitandry ny filaminana hatreto ka manao antsoavo ireo fianakaviana manamanjo ny tadiavana ireo jiolay rehetra nandray anjara tamin'ny titranga von'olona ity. Mangataka izahay noho ny fisehoany mahafaty any zanakinahy io mba hitsanga ny fanjakana rehetra mba hikaroka an'izay olona mbola tsy tratra efa ho namany amin'ny bureau gendarmerie prene ao ka tokony hisy ny fikarovan-fanjakana raha ambazo atao re. Tsy voasamba ny ireo jiolahy ireo no manao ny asa fanafiana eny amin'ny commune manodidina ny Manorifify sy Ambonimahavelona raha araka ny fanazavana hatrany. Tapitra ny vavaon-tsary tompokilasy tompokivavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mankasitraka ihany koa ireo namana mponina gazety tany amin'ny faritra sy ireo namana teknisiana ny Aranisala tamin'ny fanatotosana izany. Tena komey fotoananao indray raha-pitso toy izao mametraka ny veloma mandra-peona vetivety ary ho amin'ny raha-pitso indray. Veloma tompoko.